Ny mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny sabotsy 7 oktobra 2024 amin'ny anora maraina hatramin'ny alahady 9 oktobra 2024 amin'ny anora maraina. Tsy misy filazana fampitandremana mahakasika ny alin-drano na izany na tsy izany, ilaina foana ny malina ho antsika mpampiasa ranomasina. Ho an'ny morontsiraka atsinanana, tanjona bobaomby hatrany amin'ny tanjona angotsy, anorana mahalana amin'ny faran'ny fepitaona, ho avy atsimo somary atsimo atsinanana andrivotra ka ho 8 hatramin'ny 520 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina ahery manakaiky ny tendrony avaratra, ny havon'ny onja dia 1,9 hatramin'ny 2,5 metatra. Tanjona angotsy hatrany manoro, anorana malefaka any avaratra Toamasina, ho maina kosa ny anakafa. Ho avy atsinanana na atsimo atsinanana andrivotra ka ho 12 kilometatra isan'ora. Iovaova kosa na ho avy andrefana andrivotra ny alina sy ny voamaraina ka ho 7 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja na anonja be ny ranomasina, ny havon'ny onja dia 1 hatramin'ny 2,5 metatra. Manoratra ny taolan'ny aro, andrahoana mitsitokotoko. Ho avy avaratra na avaratra atsinanana andrivotra ka ho 12 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Mety hahatratra 7 amin'ny 30 hatramin'ny 520 kilometatra isan'ora manakaiky amin'ny taolan'ny aro. Adiny mpanonja na anonja be ny ranomasina ahery manakaiky amin'ny taolan'ny aro. Ny havon'ny onja dia 1 hatramin'ny 2,5 metatra fa mety hahatratra 2 hatramin'ny 2,5 metatra manakaiky amin'ny taolan'ny aro. Taolan'ny aro hatrany amin'ny tanjona vohimena kosa dia hibalika ny masoandro. Ho avy avaratra atsinanana andrivotra ka ho 12 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Mety hahatratra 520 kilometatra isan'ora manakaiky amin'ny taolan'ny aro. Ho avy avaratra kosa andrivotra amin'ny faran'ny fepitaona ka ho 7 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina, ny havon'ny onja dia 2 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana, tanjona vohimena hatrany amin'ny tanjona ankavia, hibalika ny masoandro. Ho avy atsimo na atsimo atsinanana andrivotra any atsimon'ny faty ka ho 12 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho avy avaratra andrefana izany any ankafa ka ho 12 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Iovaova kosa andrivotra any amorontsiraka rehetra manomboka ny alina ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina, ny havon'ny onja dia 2,5 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona ankavia hatrany amin'ny tanjona vilan'andro, ho maina ny andro. Ho avy andrefana na avaratra andrefana andrivotra ny atoandro sy ny tolakandro ka ho 12 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho avy avaratra kosa izany ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina, ny havon'ny onja kosa dia 8,5 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona vilan'andro hatrany analalava, andrahoana vitsy. Ho avy atsinanana na atsimo atsinanana andrivotra ny alina sy ny maraina ka ho 12 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana na avaratra andrefana kosa izany ny atoandro ka ho 12 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina, ny havon'ny onja dia 8,5 hatramin'ny 8,7 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona bobaomby, isy tandrifin-drahona vitsy ny manodidina nosy be ny voamaraina, andrahoana visy any ankafa. Ho avy atsimo atsinanana andrivotra amin'ny tapany avaratra ka ho 12 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana na avaratra andrefana kosa izany any ankafa ka ho 12 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Hotonina adiny mpanonja ny ranomasina fa anonja be manakaiky ny tendrony avaratra. Ny havon'ny onja 8,3 hatramin'ny 8,7 metatra ary mety hahatratra 1 hatramin'ny 2,4 metatra manakaiky amin'ny tanjona bobaomby.